Ity horonan-tsary ity dia hitantara aminao ny zava-misy manodidina ny fiainantsika isan'andro. Ary raha tsy mitandrina tsika dia ho lasa olana lehibe ka hitera-doza ho antsika izany atsoatsy satria mandrora mihitsy lany isika mianakavy. Inona hoy ianao? Amin'ny fiainantsika andavanandro dia ilayntsika ity zavatra ity ary saika isan'andro dia ampiasaintsika izy mba hahazoantsika hafanana, ahafahantsika mahandro sakafo. Tsy inona izany fa ny kitay sy ny charbon, indrindra moa ny charbon. Saiky ny tokantrano malagasy rehetra dia mampiasa an'ity charbon ity ary mbola tsy afaka miala aminy tsika hatramin'izao satria tsy mbola manana viana mazava ny firenentsika mikasika ny fanatsarana ny angovo isan-tokantrano. Tsy eto amintsika ihany fa saika manerana ny Afrika dia tsy mitsaha mitombo ny fampiasana an'ity charbon ity nefa loza mitatao izany. Voalaza moa fa 2.7 isan-jato ny angovo ampiasain'ny malagasy dia mbola charbon sy kitay avokoa. Noho io trango io dia tsy maintsy mailo sika ary mbola afaka ataony manatsara ny fitantanana ny alantsika, indrindraindrindra ny fomba famokarana charbon satria mbola ely sika vao afaka hivadika any amin'ny angovo hafa azo avozina ary tsy manimba ny fahasalamana sy ny tontolo iainana. Noho ny loza manambana dia mila manana fijery vaovao sika, mila mifoha amin'ny torimasontsika ary tsy minimikipy intsony ka miara-miatrika ny olana izay miseho satria tokoa mantsy tsy vitany hoe maharatsy ny fahasalaman'ny mpamokatra sy ny mpampiasa azy ny charbon, fa io no antony voalohany maharipaka ny ala malagasy izay sady fafinaretan'ny maso no mampidibola ho an'ny firenena sy ny mponina manodidina raha tsara tantana. Inona moa ny olana? Maro amintsika no mbola tsy mahafantatra sy mahatsapa fa betsaka ny olana manodidina n'ity akora ampiasaintsika isan'andro ity, indrindra amin'ny fidiram-bola eny am-potony sy ny fanimbana ny tontolo iainana. Izao tazantsika izao dia alakininina aty amin'ny commune Manjakandriana saika avy aty avokoa ny charbon miakatra eto Antananarivo. Noho ny tolotra sy ny tinady dia tsy voahaja intsony ny topika-pana ny ala eto amintsika ka miova ny kalitaon'ny alakininina ankehitriny, tsy mahatratra ny iray fiara-dalàna intsony ny alehiben'ny hazo. Dia marioko ihany koa eto am-pitenenana fa ny ala zany dia 5 taona, isaky ny 5 taona ilay olona vao afaka manao permis. Dia iny indray iarahanay sy ny chef nseny amin'ny cantonnement forestier ny fanaraha-maso an'izay fikapana zay. Dia marioko ihany nefa nefa amin'izao crise izao dia indraindray mba tsy lazako hoe matetika tsy voajan'ny olona ilay 5 taona fa indraindray 3 taona 4 taona dia afaka apain'ny olona indray ilay ala. Manamafy an'izay trango izay koa ny lehiben'ny circonscription eto Moramanga. Fa amin'izao fotoana efa ny amin'ny 3 taona any dia efa amidy ny tompony ilay kininina satria betsaka ny halatra. Betsaka ny halatra dia efa aleon'zareo amidy. Ary namanontany ary tsika hoe maninona ny tonga dia efa apaina daholo atao charbon fa tsy mba misy amelana mba misy hazo tsirairay zany mba ho lasa madrie eny anelanyelany eny dia resaka halatra foana no olana mety voateny foana hoe misy mangalatra izy dia tonga dia kapaina foana. Mipetraka tokoa io olana io ankehitriny satria maniry ohatry ny anana ny mpamokatra charbon eto amintsika satria vola malaky hono ny famokarana charbon ka miteraka tsy fanarahan-dalàna sy fitrandrahana ny ala tsy voahevitra. Ohatra eto Moramanga dia miseho tokoa io trango io. Misy tokoa ny ara-dalàna amin'izy ireny, misy manana permis tsara poavany amin'ny toerana misy permis, misy tsisy permis satria mety vitsikely mety telogoniny le charbon le olona manahirana mbola mieritreritra n'izay fipetra tokony raisina amin'ilay izy satria ny olana amin'izy ireny manko eny koa misy mandroaka ilay manao ramasazy rofiny angoniny dia hoentina eny Antananarivo dia tsisy taratasy zany le charbon dia tsy hitany anamarinana an'ilay entana. Taxi Brosy Moramanga kely ny vola ampiasaina dia tsy maharaka le amin'ny camion zany fa taxi Brosy satria 20 ihany ny entanay. Mitondra izy mitondra mety 20 izy
dia mety maromaro ohatran'izay fa mitambatra izay a mety manao voyage firy izy andrano mety mahafeno camion zay fitambarana mandeha ny an-dalana iny izy a mifikarina fotsiny tonga dia frais en taxi brosy iny fotsiny zany tonga anazy dia tonga ny Antananarivo izy. Ny tsy fanarahan-dalàna sy ny fitiavam-bola diso tafahoatra ary ny alehibe ny filana charbon andrenivohitra dia mitarika ny sasany makany amin'ny fitrandrahana ny ala voajanahary mihitsy. Efa misy tratranay so voaingana misy ala le tsisy mpitatana reny dia mangalangalatra hazo ala any mikikitsy kelikely amin'le sisin'ala any amin'ny ala voajanahary mangalatra izy amin'ny fotoana tsy amin'ny mazava ny anaovana an'izay fa afangarony amin'le charbon taony eny ihany misy izay zavatra izay any amin'ny indrindrindrindra any amin'le toerana tsisy mpiaro. Aty Moramanga koa dia faritra mpamokatra charbon ary manenika ny lalana ny mpivarotra. Ao ny manao ny asa ny ara-dalàna, tsy vitsy koa nefa ny manao ny tsy ara-dalàna. Dia manana charbon le olona manana vody hazo rona telo anazy dia anaovana charbon tokony eny le izy mbola manahirana ny mieritreritra n'le izy fa amin'ny ankapobeny ny fahafantarana azy dia hoe mandoa mifanaraka amin'ny commune izy hoe misy karazana droit na karazana hetra alohany. Lanan'ny commune aloha no arahana eto. Commune zany manome taratasy amin'le fivarotana amoron-dalana dia izay ihany aloha ny lalana aranay dia mandoa hetra zany zay mandoa patente zany karazana patente zany izy alohan'ny amin'ny commune isam-bolana. Roa arivo isam-bolana zany tsy latsaka zay sady tsy mihoatra fa zay foana no aloha. Ingara Solonjatovo zao dia efa mpivarotra charbon teto amoron-dalana nandritry ny 7 taona. Tamana teto izy satria mahavelo azy ny asany ary tombontsoa ho azy ny manara-dalàna. Tena misy mihitsy ny tombontsoa anananay zao satria izay manana taratasy ara-dalàna dia raha ohatra zany zay hitondra ho any Antananarivo zay dia efa tsisy arakaraka tsony fa tonga dia mandeha ho azy fotsiny satria raha fa tsy manana taratasy afaka mitondra avaka Antananarivo raha vao mihoatra ny folo dia rehefa manana taratasy tonga dia mazava be tonga dia lasa fotsiny. Marihana fa ny mpivarotra charbon manana numéro toy izao midika fa ara-dalàna ny asa izay ataony eto amoron-dalana raha ny fandoavana hetra no resahana. Iny mihitsy le andoavana an'le patente eny amin'ny commune iny satria pointe eny amin'ny commune zany hoe numéro 9 fa navitan'le anazy ny ohatra hoe ny 9 mbola tsy navita dia efa hitan'ny zareo ao zany. Mifanohitra amin'izany koa izay ny any Fanja eto satria sady mpivarotra sy mpamokatra charbon ao anatin'ny tsy fanarahan-dalàna izy. Ohatran'anay zao fa le mividy kininina amin'olona reny dia tsy mipasy fanjakana fa le ohatran'le hoe samby efa mifampatoko hoe anazy marina io kininina io. Vao mivoaka kely ny tanànan'ny Moramanga dia efa tazana sahady etsy sy eroa ny mpamokatra charbon tsy ara-dalàna. Izany hoe mpamokatra tsy misoratra any amin'ny commune sy ny lehiben'ny ala. Ny mpividy tsy misoratra any amin'ny commune ary ny mpandray ambongadiny tsy misoratra any amin'ny ben'ny ala ihany koa ary tsy manana fahazon-dalana hitatitra akory. Eto amin'ity tapoka voantinga Marcelin manao charbon. Efa 4 taona no nanaovany an'ity asa ity. Tsy azy ny ala kininina fa novidiany tamin'ny tompon'ny tany. 2 hetsy ariary no nividianany Marcelin ny ala kininina tamin'ny vola vidiny kisoa izay nompiany. Marihana fa tsy manana taratasy ahafahany mamokatra charbon Marcelin fa noho ny tsy fananana asa mari-potitra dia niroboka amin'ity fanaovana charbon ity izy. Izy zany hoe anaovana taratasy le izy le ala manko kely bitika kely dia tsy izay tsy nahazahoana tsy ahavitana taratasy aminazy le vola anaovana azy koa tsisy. Tombontsoa kokoa an'zareo raha manao an'izy ara-dalàna izy satria rehefa manao tsy ara-dalàna izy ka tratra dia ho sahirana be izy amin'izay sazy sy ny fandikan-dalàna amin'ny fanandrefy amin'izay. Efa tsy sarotra mihitsy izany manao permis izany fa ho ampidirinay anatin'ny fanentanana satria mbola tsy nisy moa izany teto Moramanga hoe fanentanana mikasika ny hoe fanaovana permis amin'ny resaka hazo sy ny charbon fa zavatra tsotra io manao demande ianao fangatana permis dia mandalo any amin'ny commune dia mandalo any Fokotany dia avy eo fizen'ny commune dia izay dossier izay mikambana dia makany amin'ny chef cantonnement mba hitrikarakarana resaka fanaovana reconnaissance.
miala kely ny tanàna ny Moramanga tsika izao. Eto no ahitana an'ity faritra ity izay fanaovana charbon. Ny marimarina kokoa lalana mizotra makany Ambatondrazaka no misy ny parka Tamiam. Le Tamiam zany dia fanafoizantena moa izy io. Fa midika zany hoe tanora miray ao amin'ny tanora miray aloatra mangoro. Ireo zany dia fikambanana izy ireo taloha dia amin'izao fotoana izao fa lasa coopérative mihitsy zany no sokajy misy anazy. Ny coopérative Tamiam no misahana ny famokarana charbon eto amin'ity faritra ity rehefa avy nanao fanarahana tamin'ny commune Ambohibary izay tompon'ny hazo. Ny anaovany an'ity zany dia fiaraha-miasa amin'ny commune Ambohibary satria ny commune Ambohibary zany no tompon'ireto hazo reto avy ao amin'ny défrichement Ambatovy. Ny fanonganana ny orinasa Sherita dia betsaka ny velaran-tany izay tsy maintsy nokapaina ny ala. Noho izay dia natolotry ny orinasa Sherita tamin'ireo commune manodidina azy ny hazo rehetra voakapa. Ary ny Tamiam kosa nandray ny hazo anjarana Ambohibary ho avadika charbon. Ny coopérative zany ny tompon'ny charbon fa misy fanarahana zany ao amin'ny commune Ambohibary izay tompon'ny hazo fa ny mandray an'ilay hazo zany dia zareo zany mandray an'ity hazo ity ohatrany hoe miantoka an'ity hazo ity zany fa izy zany mamerina ny redevance ny fanarahany amin'ny commune isaky ny sakana gony. Saikany hoe hazo soalavo zany ny hazo maniry anaty ala fa ny kely fatapantatra fotsiny angambany hoe hazo ambara dia toy ny hoe moara, ao ny misy koa ny palissandre, ny voambona, misy ny varonga, misy ny tavolo, misy ny kija. Lasa ihany ny saina maneritreritra eto mahita reto hazo sarobidy avadika ao charbon. Fanontaniana mipetraka ihany koa ny hoe tsy afaka hodina zavatra hafa ve reto hazo reto ankoatra ny fanodinana azo lasa charbon e? Ireo mitrandraka hazo ala ara-dalàna manam-permis dia afaka anaovana charbon koa le lohakazo. Raha eto amin'ny faritra Antananarivo dia manjakandrina ny commune manomboka mahafeny ala tsara tantana sy miezaka manara-dalàna. Ny ben'ny Manjakandriana dia misy fandaminana manokana mikasika ny fikapana ala. Dia tsy maintsy manao permis ny mpikapa ala rehetrarehetra. Mandalo any amin'ny fokotany ny taratasy ataondry zareo dia tsy maintsy mandalo eto amin'ny commune alohan'ny hatongavany eny amin'ny cantonnement forestier ny asampandrarahany rano sy ny ala zany. Misy vola tsy maintsy alohan'ilay olona amin'le permis de coupe. 300 ariary ny ray ara. Ary raha latsaky ny foroara le tany dia 3,000 ariary no alohan'ilay tompon'ilay mpanao permis. Dia any amin'ny fokotany indray rehefa voatrandraka le ala dia misy ristourne tsy maintsy alohany any amin'ilay fokotany izay misy azy na eto amin'ny commune koa afaka manome ristourne. Dia ny charbon sy ny kitay 5,000 ariary ny ray camion, ny boiron, ny madrier, ny planche ary ny chevron 7,000 ariary ny ray camion. Fa mbola fanontaniana ny hoe manaraka fenitra ve ny famokarana io charbon io raha ny fomba namokarana azy no jerena? Le fandrahoana anazy zany misy manao fatana lava, misy manao ngeza, misy manao kely. Ny anazy zao eo amin'ny 3 metre 4 metre eo ny fatana ampiasaina. Le fatana zany navahana fotsiny atao carré dia asiana laforo arakaraka ny fandehan'le afo fa tsy maintsy asiana laforo kely farafaratiny zany any amin'ny fiafaran'ny afo. Dia roa avy any amin'ny fampiretana ka raha sendra misy midongy dia somary asiana laforo hafa indray. Ankoatr'izay nefa fantatra hoe misy ny atao hoe fomba fandrahoana charbon manara-penitra. Za aloha hatreto mbola tsy maharaka tsara n'le fomba fandrahoana charbon manara-penitra. Fa izay aloha zany ny zavatra mba haiko dia izay ny anatao. Charbon manara-penitra io zany misy fenitra izy io zany hoe raha ratsy le fanaovana ilay charbon dia ambany be zany le vokatra. Mety ho 5%, mety ho 10. Raha tsara le izy manara-penitra mety tafakatra any amin'ny 20 isan-jato. 20 isan-jato miakatra any ny vokatra azo. Eto Moramanga misy spécialiste amin'io, misy technicien amin'io rehefa mampiofana an'io. Olona raha ohatra hoe misy le olona zany hoe tsy andoavam-bola le izy
fa raha ohatra matsy antoavam-bola mbola sarotsarotra dia zay ny tsy hita hoe atahoana izy fa raha misy mampianatra zany. Ny tsy firindra ny asan'ireo ambaratonga-pahefana any amin'ny faritra mpamokatra charbon no mampisafotofoto ny fampiarana ny lalàna ka zary mivarina any amin'ny kolikoly sy osoka ny fahandrarana ny charbon. Zavatra misy manko dia izao, ny olona manao angataka permis dia mandalo amin'ny commune manao ny demande ny visena, fatana zany ny olona mangataka. Ny olona mahazo permis dia mandalo amin'ny commune araka ny voalaza anatin'ny clause ny permis sady mameny ampliation dia fatany koa zany ny mahazo permis ary fatany amin'iny ampliation iny notification hoe hatramin'ny rovina ka hatramin'ny rovina ilay olona no mahazo alalana mahazo an'ilay permis. Noho izany tokony ho fantatry ny commune koa zany hoe iza raha manapaka sy mitaona vokatry ny ala kaninao amin'ny farim-piadedinika tsy ao anatin'ireo. Ny lalàna mifeny charbon sy ny famokarana azy raha teo koa moa dia mbola mila fandrindrana satria ny fifanoherana misy eo amin'ny lalàna velona dia manamaro ny kolikoly ary mitarika fisalasalana eo amin'ny mpitondra eny am-potony amin'ny fampiarana ny lalàna. Dia izay ny zao ny angatan'ny fiara-miasa amin'izareo anatin'ny fanentanana izay ataonay hoe mba miangavin'ny commune sazio amin'izay lalàna azonareo anaovana azy amin'ny arrêté communal hoe na saziana na mamboly azo amin'ny commune izy na zay sazy anaovan'ny commune anazy ireo olona ireo sady mba didio izy rehetra mba hiaraka dia manao fahazondalana aty amin'ny cantonnement. Nakambelalana telo androany hitondrako entana hiakatra marary-dalàna tsy izy tsy marary-dalàna dia tsy afaka tsy mahamanao tokony anajana lalàna dony izy eto ary tokony tandro zay fararahana lalàna zay dony ny olona fa tsy avana ny fanaovana azy. Tsy matantoka ve nareo manoloana ny olona manao antselitsely kelikely madinidinika eo tsisy fiantraikany aminareo? Ny fiantraikany aminay satria zay voasery mafy rika anaty ala zay voasery mafy na manapaka azo angarina dia izy amin'ny permis ity. Dia ny tanjonay zany amin'izay dia hoe mba ho vitsy ny tsy ara-dalàna fa mba ho maro an'isa kokoa araka zazo atao zany ireo zay manao taratasy amin'ny hoe matianina ny olona mpitrandraka eto Moramanga. Aminao zany amin'izao ankehitriny izao tsika malagasy mbola mampiasa charbon, aminao ve mbola hoela hoe voafaka amin'ity charbon itsika? Amiko aloha dia mbola hoe tsika voafaka amin'ilay charbon satria mahela azy le olona mbola tsy zaratra loatra amin'ity le ampiasa an'ity fitaovana toy le inty réseau gaz, réseau pétrole, misy le iny charbon le mitsitsy fa ny olona dia voazatra ny charbon daholo. Olo mbola misy io no nahazatra ary sarotra miala amin'ny mahazatra. Izaho mieritreritra hoe izao dia mbola misy izao izy ary dia izao mbola ampy izao izy dia efa tokony mieritreritra ny fitantanana azy amin'ny fampiasana anazy mba tsy hoe tsitsiana izy fa mba ampiasana amin'izay tena tokony ampiasana azy ary efa manomboka jerena koa izay karazana mety anoloana azy tsikelikely. Raha izay ary ny zava-misy inona ary no ndeha atao? Ny zavatra hitantsika zany dia tena mbola miankin-doha amin'ny charbon ny tokantrano malagasy. Ka noho izany raha ny fijery anazy dia mbola tsy hafa miala amin'ny charbon tsika ankehitriny ka dia mila atao tsara tatana zany io lalam-piariana io. Izany dia atombokontsika any amin'ny fanjakana izay tokony hanao laharam-pahamehana ny lalam-piariana charbon satria mbola io no ampiasain'ny tokantrano malagasy maro anisa. Ny mpamokatra tokony hanaraka ny fomba famokarana izay mahomby kokoa. Ny mpitatitra dia tokony ho ara-dalàna andoha ny etra sy ny aba rehetra ilaina satria ireny anisan'ny mampidi-bola ny fotony ary isika mpanjifa koa dia tokony hafanomboka hiala tsikelikely amin'ny fanjifana charbon ka hampiasa ireo fatana izay mitsitsy kokoa mba hampiena izany fiakinan-doha antsika izany. Ary farany moa dia ny lalàna mifehan'ity charbon sy ny kitay ity izay hita ihany fa misy tsy mazava ary tsy dia fantatry ny olona ary mifanipaka indraindray dia tokony mila fanamboarana mba hampahomby kokoa an'ilay lalam-piariana misy eto Madagasikara.
mariana fa zon'ny mpanjifa ty andrenivohitra ny tsy mividy afa-tsy charbon no vokarina ara-dalàna ary azontsika mpanjifa atao mihitsy ihany koa ny mampiena ny filantsika amin'ny fampiasana ireo fatana mitsitsy sy ny fiezahana hiala tsikelikely amin'ny charbon sy ny kitay. Noho izany andao atao tsara tantana ny alantsika eo ambanin'ny fanarahan-dalàna amin'ny fomba madio sy mangarahara mba hifandimbiasan'ny taranaka faramandimby ka aza ny afoezan'ny andro no alaina fa ny alavan'ny taona heverina.